Pagny sy ny alika dia fandaharana mampiatrano ary mandray ireo mpitia alika mba hizarana sy hitantarana ny fiainan'ny alika anankiray. Nandritra izay re volana be izay dia boerbola no nentina teto amin'ny fandaharantsika. Nandalo teo ry Toto sy ry Bary ary Wendy. Manomboka anio ary arahinao isaky ny alarobia eto amin'ny fandaharana Bonjournaux kosa dia ireny antsoina hoe chien bâtard na alika amin'ireny no hozaraina sy hovahintsika. Satria moa tsy mifidy rasy na alika voafolaka ihany koa na tsy voafolaka ny fandaharana, ka dia nanasa ity vahiny tena fantatry ny mpitia alika tia ny fandaharana. Zany efa enontsika any ambadika any zany ny moto. Izary ny vahiny eo. Izy no Monsieur Harijaona miaraka amin'reto alika andreto sy ity moto an'ity. Teto amin'ny CCI vato no fanome fotoana izay satria teto ny toerana mora hita. Noho ny lafin'ny fandaminana nefa dia tsy afaka nanao tournage teto izay ka tsy maintsy nandeha aloha nitady toerana mba ahafahana manodina izao horonan-tsary izao. Ka dia lasa ry aloha veloma ny moto dia hitady toerana milamina tsara izay sao mikorotana ireto Toto ireto mba ahafahana ihany koa mahafantatra hoe toy ny ahoana ny fiainan'ny Monsieur Harijaona miaraka amin'ireto alikany ireto. Arao ny fandaharana raha mahaliana anao izany. Tonga sao tanatin'ny fandaharana Pagny sy ny alika somary nandeha lavidavitra aty mandroso aty Talatamaty azo lazaina hoe vato aty amin'ny club nautique moa zany raha marina kokoa izao toerana novantsika tournage izao miaraba ny Monsieur Harijaona. Miaraba ny Pagny dia miaraba mipijery fahita lavitra. Mpitia alika ary azo lazaina fa hoe mpamolaka alika ihany ary tena mahatalanjona ny malagasy rehetra izay andalovany any an-dalana izay indrindra ary mankasitraka ihany koa an'ireo namana nanampy nanome ny laharana nafahana ny fandray tamin'ny Monsieur Harijaona satria no ianareo nafahana ny fandray taminy satria tena tsy nahita an'ilay contact mihitsy ankehitriny izay tafahona soa matsara dia maromaro ny resadresaka izay eo ataontsika tao anatin'ny fandaharana. Matetika ny ahitana azy dia mitondra nyity moto ity miaraka amin'ireto alika ireto. Manao ahoana ny tantaran'ireto alika ireto? Ianao ve no nahita azy ireo sa izy ireo no manantona anao sa misy manatitra ao aminao? Reo zany alika efa tato aminareo hatramin'izay. Zany efa nisy fanenipolony angaman'ireo zao. Fa misy maty dia tsahany tomobile dia maty. Ireny sasany misy manam-pozina ary dia sahalala amin'izay ilay fipetrany. Ianao ve zany azo lazaina fa tena efa mpitia alika efa ela nanomboka taiza hoe zany fitiavanao alika? Ny fitiavana an'ilay biby aloha dia tena efa hatrany an-tsaha io. Hatrany an-tsaha fitiavana biby. Hatramin'ny omby, vorona, akoho. Mbola misy ange mitaingina misy dokotra ange mbola mandeha moto Zany? Aha.
fa zany hoe ny alika foana no hitanao le alika aloha hatramin'izao zay. Tantaran'ity moto ty firy taona zay no nanananao azy? Efa zokiko io. Efa sokinao? Zokiko io moto io fa tsy tadidiko intsony fa moto tany an-tranona koa velomina. Ya, za tsy mba afaka mijery an'le anaty vitrine fa rehefa asa roviana fa mba azo moto anaty vitrine fa ty za ihany namela. Za manko mécanicien. Mécanicien ianao, fa tsy mécanicien fa mécanicien. Azonao mba zaraina aminay ary ve aloha hoe iza marina zany monsieur Harijaona zany? Firy taona, manambady ve, mananjanaka firy, ankoatran'ny hoe fitiavana alika? Ya, Harijaona siècle mahery. Non, siècle, demi-siècle mahery azy zany zao. Zay. De ety faritra Ambozatria, Talatamaty aty zay mipetraka. Ny asako any amin'ny kaikaikin'ny aéroport any. Ohatr'izay. De amin'iny foana zany mandeha de reto alika reto rehefa ina moa ty fiteny azy amin'ny teny frantsay fa za koa le hatramin'ny tondrako alika zany a de lasa mahay miteny frantsay satria le olona mitondra alika ny reto alika reto taloha miteny gasy reto taloha miakatra midina de tena noho ny efa jerevako nefa le alikan'ny olona ny an'ny olona miteny frantsay daholo de ohatrany somary ohatrany pas bouger rehetrarehetra coucher. Nisy fotoana ary nisy fotoana ndray mandeha mba misy fampisehoana alika zany de miteny gasy reto miteny gasy mibaiko an'reto alika reto ainy ny olona kay efa teny frantsay ny azy mibaiko amin'ny alikany de ny henoko tsara mba jereko zany le an'olona toy izy le tompon'le alika descend de mba nianarako lisy tonga taty an-trano descend de mba descend koa za mantsy le alikako de midina tokoa aloha le alika zay zany le midina ny tena tsina tsy mahaiko de ahoana zany ny miakatra amin'ny teny frantsay de ona ty 300 300 tsy mety miakatra le alika 400 tsy mety miakatra ihany 500 efa tonga hatrany amin'ny arivo 1000 ny arivo tonga hatrany amin'ny 1000 tsy mety miakatra miverina nakany akoron-drano ray ahoana ary ny miakatra zany ny dikany amin'ny teny ay hoe monté zay azy zany vomboniny hoe descend mba style am'izay ny tena mba niteniteny frantsay am'izay salala am'izay de voafolaka le alika avy eo? Voafolaka. Zay ny fampahafantarana anao fa iza avy ny anaran'ireto alika izay miaraka aminao eto ambony mandehandeha miaraka ny tanàna eraka Antananarivo reto? Ty zao vao nisy nitoraka maly ny tongony tapaka tena mampalahelo. Asantsika malagasy mila olona avy any an-dafy ve vao hoe ho ty biby mila atahoana mihitsy satria tapatapaka ny hazo alefa daholo ny za zao mahita an'le ny olona indray miambina an'le biby eto zany fa tsika malagasy tokony ty biby ary za raha tena tiako anao hoe raha misy manitsaka alika iny amin'ny arabe tokony asiana PV fina sazy ya ie iza le nisy nitoraka de firy volana izy na firy taona iza pendina ny anarana satria pendina be pendina ty doli pendina 10 volana doli efa taona de pala le vehivavy pala ry le eo aloha le aloha iny foana aloha pala de milo moa zany efa anarana alika efa hatramin'izay ny anaran'ny alikan'ny olona hoe milo de mba nataoko milo koa izy tsy afaka am'le milo de ry bainina mandeha tongotra bainina vao tonga farany tato tonga fara izy satria mahita an'reto alika reto izy de mba namana zany reo mitady namana le alika de mba nafaritra izy de tsy misaraka tamiko tsony. Tonga de resaka momba amin'ny baina aloha tsika ina mahatonga amin'ny baina hoe tsy niakatra teto ambony moto fa mandeha ary nanaraka foana izy? Manaraka i bainina satria izy io ny tongony zany marary zay no nahatongavany tao nitsaboko nitsabo ny tongony de rehefa taty aoriana izy tsy nahafoy anay intsony de vao velona amin'ny moto de manaraka bainina miakatra ny sasany miakatra reto alika sasany reto de manaraka bainina de zay no nahatonga azy hoe fa izy mbola tsy folaka hoe hiakatra eto ambony moto?
sa mbola tsy zatra Mbola tsy zatra izy, mbola tsy zatra izy, fô hiakatra izy rehefa any rindrina afaka kelikely izy tsy maintsy tafakatra ambony moto sady tsy omby koa nge plasy tsisy plasy dia zay mila asina an'le atao amin'ny ilany iny ngambany ianao ve tsy asiana afaka miketrika an'iny mécanicien anao mety misy olona koa nge ianao ve ary raha ohatra hoe misy olona satria misy an'ireny moto any ampitan-dranomasy reny raha misy olona manome an'ireny atao gato ve dia raisanao izy le misy plasy le atao amin'ny sisiny ato iny engany mba amin'ny gâteau izy ankoatran'izay nanahoana ny fomba nanazarana an'reto alika reto hiakatra teo ambony moto sa ianao ve nianatra manokana momba ny famolahana alika za zany ny tena marina zany ny tena serasirana alika teny amin'ny vato teny amin'ny tobo teny amin'ny vato zany i vato amin'ny cynophile reo eo amin'ny gendarme amin'ny serasera niaraka tamin'ny zareo reo tondra an'ireny le alika berger allemand reny anatin'ny tomobilinay à disposition ny tao aminay zany tamin'izany dia feno alika manodidina ka tsy fantatro ny mely le fofona alika ngamba mety raikitra taminahy dia namofona fotsiny alika dia nahaiko zany mety zay ngamba satria ny alika miresaka amin'ny fofona nge zay zany ampahafantariko ny olona hoe ny alika miresaka amin'ny fofona fa ny vava zany fantany ihany fa ny azy fofona ny tena alefanao dia mahay izy dia izay tantara matsikaikely zay ary no amarana nasady ny fiarahana niaraka tamin'ny monsieur Harijaona aloha mandra-piaona indray ho amin'ny heriny anio